avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Ilain'ny firenena ny famboleka-hazo ny famerenana Madagasikara ho nosy maitso. Tokony isy ankilany fanaraha-maso ny azo novolena, azona vokatra azo sapaitanana. Antony tsy nampiroborobo ny toe-karenany tsy fisiany fifaninanana mirindra sy maro toerana hatrizay. Tsy niatra ny lalàna momba izany ka nisy ireo nanjaka tokana ho ireo mpisehatra. Na mahaolana maro amin'izao fotoa ampahavaradrao ny asa tana maro nataon'ny ministeram-pona sy ny firaisan-kina raha natao amin'ny distrika na Tsimihdrano vony solombavam-bahoaka fianakaviana marefo 7,000 no nisitraka asa sarina hazo ny valika sasarany. Ireo mpivady nahitana ny nofo mangatsiaka ny tomboko-vavy Felisy atao an-trano ny Tombomandamina Mahajanga ihany. Ny tompon'antoka tamin'ny famonoana azy taorian'ny famotorana savaranando nataon'ny polisy pirenena ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomy kilasy tomovavy manasano ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Ilain'ny firenena ny famboleka-hazo ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Tokony isy ankila ny vokatra azo tsapaitanana sy ny vokatra hita maso. Firy amin'ny olo-pirenena eto Madagasikara zao no efa nahita fantsiry ilay azo no voleny tamin'ireo hetsika famboleka-hazo teto amintsika matoa andatsoratra. Izay mamboly hazo manome aina. Io ny lohahevitra voizy na rainasa ho an'ny taopamboleka-hazo 524 424 nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Imertsedosika. Tahaka nisataona, samy naneho ny fahavononany, iroso amin'izany famboleka-hazo zany avokoa, na fikambanana, na sekoly, na kooperativa, na antoko politika, ahafahana mamerina ny Madagasikara ho nosy maitso. Raha ny velara-tany novolena hazo nandritra izany taona maro izany, tsy efa tokony ho hita taratra ve ny fiovana eto Madagasikara. Tsy mbola hita aloha izany fiovana izany hatreto, ary ainatsika amin'ny fiainana andavanandro, ny voka-dratsy ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana. Simba ny tontolo iainana, potika ny ala sy ireo biby ary ireo zava-mananaina rehetra miaraka aminy. Vokatry ny fitrandrahana ataontsika olombelona, ny tavy sy ny doro-tanety, ny fanapahana tsy nahazona lalana, ny asa fanorenana, ny fiazana sy ny maro hafa. Raha ny tarehimarika navoaka ny CIRAD na ny Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, mahatratratra any amin'ny 420 ny ala voajanahary eto Madagasikara ny potika, nanomboka ny taona 5,790 hatramin'ny taona 2022. Io fampitehan'ny ala voajanahary io, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'olombelona. Antaonany maro, etsika isan-karazany no efa natao ahafahana mamerina indray ny ala eto Madagasikara. Tsy nahitambokana nefa izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Antony, tsy ampy na tsy misy ny fanaraha-maso ireny azo novolena ireny, izay nandaniana fotoana sy vola makarena. Tsy nisy na tsy ampy ny fampandraisana anjara ireo mponina eny fotony. Isan'ny olana ihany koa ny fambolena karazana azo tokana. Ireo toerana efa nambolena azo aza, misy fotoana notrongisina indray hanorenana fotodrafitrasa.
tahaka ny zavanitranga teny tsy mabe omby meritsy atosika vao tsy elakory zay. Rehefa natomboka nitorasa azy voary ho fanomboana ny tetikasa Tanamasoandro no ravana sy notapahana ireo azo novolena izay efa nitsiry ny ankamarony. 3 taona taorian'izay nefa teo amin'ny toerana ho tsy mabe omby meritsy atosika io ihany no noanikafana tamin'ny fomba ofisialy ny fitopam-bolekazo, izany hoe notapahana ny azo teny an-toerana fa ametraka ilay tanàna vaovao dia nivolena azo indray 3 taona taorian'izay. Koa raha iroso amin'ny fambolekazo ary isika amin'izao fotoam-pahavaratra izao, tokony ho jerena ny fomba ahafana manara-maso ireny azo novolena ireny. Firy amin'ireo mpamboly azo no miroso amin'izany fanaraha-maso ny azo novolena izany eto amintsika. Misy ve ireo mametraka aro afo? Misy fanaraha-maso sy fiambinana ve amin'ny famotehana ireny azo novolena ireny? Efa nirosoana tao Antsirabe ilay antsoina hoe alavadim-boly izay hita fanahomby ary nazona vokatra. Inona no sakana tsy ampiaran'izany eo amin'ny faritra hafa? Ny alavadim-boly izay afaka mamboly ny mponina no afaka manara-maso ny fambolekazo nataony ihany koa. Amin'izay fotoana tsy voatery ho karazana azo tokana tahaka ny efa nisy hatr'izay no volena, fa afaka mamboly karazan-kazo maro. Ilain'ny firenena ny fambolekazo, ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso, fa tokony hisy vokatra azo tsapahitanana izany, tokony hisy vokatra ho hita maso ihany koa. Firy amin'ny olom-pirenena eto Madagasikara izao no efa nahita fa nitsiry ilay azo novoleny tamin'ireny etsika fambolekazo ireny. Tsy natao hampiembotra ny fahavononana andray anjara amin'ny fambolekazo zany, fa natao kosa hampandinika sy hampieritreritra ny isam-batan'olona. Tahaka ny tsatokazo eo antsapanandalana hoy ny fomba fitenenana, tsy misakana anao tsy hiroso, fa misakana anao kosa hieritreritra zay tokony atao. Matoan-datsoratra izay fa miresaka an'izay fambolekazo izay hatrany ansokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-pambolekazo 5 izay natao tany Amboary Meritsy Atosika. Zanakazo misa 2 sy 1 alina fotra no nisantarana ny hetsika ary toy manerana Madagasikara ny makasika an'izay fambolekazo izay. Avelara tany hatramin'ny 7 sy 4 alina hektara no kendrena ho volena amin'ity taom-pambolekazo 5 ty ho ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity. Kabainloa. Tsy nahitana dorotanety sy trangana fahamezana ny ala manodidina ny fokotany Amboara komina Meritsy Atosika tady tao anatin'ny 7 taona. Voasokajy ho fokotany modely amin'ny fikajiana ny tontolo iainana tao amin'ny distrika Anarivonimamy sy faritra Itasy arak'izany ireo fokon'olona ao an-toerana. Izay antony izay ihany koa no anisan'ny nisafidian'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy ho ivo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 5 tao amin'ny fokotany Amboara. Ary sorana amin'ny fokon'olona moa fa zareo nefa nanao lavaka dia zareo koa niaro azy dia sy tantanana azy indrindra amin'ny fiarovana amin'ny hafa. Amin'ity taona ity zany antsika dia eo amin'ny 47,000 hektara eo no 47,000 hektara vitantsika tamin'ny herintaona fa hoarantsika eo amin'ny 70,000 eo izy amin'ity taona ity. Dia izay mahatonga antsika hoe mila ny ratsa-mangaika rehetrarehetra mamboly azo amboly an'io zanakazo hoe fa feno any amin'ny partenaire technique rehetrarehetra. Ny ministère aloha zany efa misy pépinière géante isaky ny faritra isaky ny district, fa ny mpiara-monody antoka amintsika koa izay miantoka ny 20% zanakazo volentsika, ireo mpiara-monody antoka tahaka an'ireto tetika asa izay nandray antsika androany reto. Fanokafana ihany no natao teny antoerana androany fa itohy isaky ny sampandraharaha sy ny fikambanana ary eninivo ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana rehetra manerana nosy ny etsika fambolekazo raha ny fanazavana. Firenena manana ny lanjana sy ny maha-izazy Madagasikara raha amin'ny lafina ara-tontolo iainana ny jereny satria dia manana rena voajanahary izay mampiavaka azy eran'izao tontolo izao. Ny fiadina ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia mifantoka tanteraka amin'ny fanomezan-danja manokana, ny fanavaozana makany amin'ny tontolo iainana maitso, ny fanamafisana ny fahaizana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahasomban'ny ala ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Amafisiko ny voalazana Andriamatoa solombavam-bahoaka sy Andriamatoa minisitra teo hoe fanentanana ny androany fa isika rehetra samy tompona andraikitra amin'ny fambolekazo ary hazo tsika le izy rehefa ambolena fa tsy hoe hazo ny
gouvernement akory fa tombotsoan'ny malagasy rehetra fa tsy tombotsoan'ny gouvernement rehetra ihany. Arak'izany ampandraisina anjara avokoa amin'izao taom-pambolen-kazo 2024 izao ny sekoly, ny fiangonana sy ny sisa ho an'ny hetsika fanokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity. 2,000 isa ny zanakazo novolena tamin'ny velerantany 10 hektara teny Amboara. Avelantsika eo ny vaovao mandidina an'izay fisokafan'ny taom-pambolen-kazo ho an'ny taona 2024 zay. Fa isan'ny antony lehibe tsy nampiroborobo ny toe-karena ny tsy fisian'ny fifaninanana mirindra sy maro toerana teo amin'ny sihatra samihafa raha miresaka fandraharana ho ny filohan'ny filakevitra ny fifaninanana. Vahaolana isariana ny mpampiasa vola eto an-toerana tsy avy any ivelany fifaninanana ara-barotra saingy tsy nampiarina ny lalàna sy ny filan-kevitra mikasika izany ka nisy hatrany ireo nanjaka tokana rano fa nio-kevitra nentiny tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay. Teboka irena mpisatra ny fandrosoany toe-karena teto Madagasikara hatramin'izay ny fanjakazakany olombitsy tamin'ny sehatra ny fandrarana ho ny filohan'ny filakevitry ny fifaninanana androany tsy nisy ny fifaninanana ary sehatra maro no ny totongana vokatra izay monopolisation izay raha tsy laza fa tsy ny jiro sy ny rano ny solika sy ny angovo ny opérateur ary ny fitaterana napakapaka tsy nahazona ny sarika mpampiasa vola izany ka antony iray nanimba ny toe-karena firenena raha ny fanazavana. Fa tsy ny hoe fifaninanana ihany fa nefa anisany antony lehibe ao anatin'izany ny tsy fisian'ny fifaninanana mirindra sy mipetraka tsara eto Madagasikara tsy azo lafiny izany ary izay no anaovana iantsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana ny mpandraharaha mba tsy atao zavatra mampatahotra ilay fandrindrana ny fifaninanana fa ny fanohatra amin'izany aza ny fifaninanana mihitsy ny vahaolana goavana indrindra ananan'ny firenena mandroso eran-tany amin'izao fotoana. Lesika hatramin'izay ny tsy fampiarana ny lalàna sy ny filan-kevitra mikasika izany fifaninanana ara-barotra izany nisy fiantraikany ihany koa tamin'ny azon'ny mpanjifa izany raha ny fanazavana hatrany. Manomboka isika kanefa efa manana an'ilay fahafahana miaingy dia ny lalàna fa ny famenonan'ny banga amin'ny lalàna io ny fampitaovana amin'ny lafiny rehetra ny fampiofanana ihany koa tsy azo adino fa ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-monantoka rehetra misahana ny ara-toe-karena misahana ny fandraharahana ara-bola ny ara-indostria rehetra dia ilaina ihany koa sika izany raha eran-tany dia anisany atao hoe somary mbola miana mandeha kanefa efa azo tsapahitanana fa raha misy ny fanohanan'ny fanjakana sy ny mpandraharaha dia tsy ho elontsika dia hitovy amin'ireo firenena afrikanina sy ny mitovitovy lenta amintsika. Misy ny finiavana ny melanja izay lalàny fifaninanana izay raha ny politika kabe ny fanjakana nadolotra tena nivony anteny miera farany teo andrasana ny fampiarana izany ho tsapan'ireo mpandraharaha sy isy fiantraikany amin'ny mpanjifa ary ampiroborobo ny toe-karena. Ankoatr'izay nanatanteraka fivoriana ireo mpisehatra samihafa androany nijerena ny fomba sy paikady azona mampiatra izay lalàna mikasika ny fifaninanana ifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara izay sy ny filan'ny mpanjifa notarian'ny filan-kevitry ny fifaninanana. Isa miteraka olana amin'izao fotoana ny fanaovana tohatra fiakarana ny tolona zona seza ho ny teo anivony antafana ny anteny meran'ny tanora ho an'ny fanorenana sy ny fahaleovan-tena androany. Eo koa mbola fanjakazakana ireo olona ny Andry Rajoelina manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo tsy isian'izay fikasana hanomevandro nanimba ny firenen'izay andao rahantsika ny Antsipriana. Tsy ekena ny endrika famerenana ny fitondrana teo aloha izay nanimba ny Madagasikara. Indrindra ro efa nandany ny tena antsio malagasy nitsondra ny fanabarany antaf na ny anteny mera ny tanora ho an'ny fanorenana sy ny fahaleovan-tena androany. Eo ihany koa ireo maka endrika mpitolona kanefa isan'ny marina firenenan-kady sy mandoto ny tolona efa natao. Misy ireo mpanao politika maloto no voasarotsarina amin'ny tsy mety atao ka anaovana izy ireo izao antsoavo izao. Rehefa nisedra fotoan-tsarotra sy faneriterana nandritra ny 12 taona ny vahoaka malagasy dia naneho firaisan-kina sy herim-po ny tanora sy ny vahoaka niaraka tamin'ny fanohanana avy amin'ireo hery mitovy fijery ka nahavita nanova ny tantara tao anatin'ny fotoana fohy. Ankehitriny anefa mbola misy fisehoan-javatra manelingelina sy manakorotana izay manohitohina ny fitoniana sy ny fahamarinan-toerana tsy maintsy mijoro isika manoloana izany. Tsy anankitsony ny fiezana anadio endrika ireo mpanao politika maloto amin'ny alalan'ny saritsarina fifamelana anaronana sy ny tsinety natao izay tsy inona fa fikasana anomevahana indray ireo nanao ny tsinety sy nampijaly ny firenena.
tsy ekena ihany koa fisandohan'ny sasan'ompitolona kanefa dia firongondreo nanimba sy nandroba ity firenena ity any ka lasa manaratsy ny tolona masina ny tanterahan'ny tanora tokony ho mailo isika amin'ny endrika rehetra mety anakorontanana ny firaisan-kina sy ny tanjona iombonana. Anisan'ny miteraka olana maro amin'izao fotoana ny fanaovana tohatra ny tolona azahoana toerana hoy izy ireo. Ao anatin'izany ny firongony fitondrana teo aloha raha ny fanazavana. Rahantsika malala fa ny tolona izay natao teny Kianja teo tolona ny tarihan'ny tanora dia tsy nisy mpitarika mazava satria dia izay anisan'ny nampahomby an'iny tolona iny satria tsy hita hoe iza ny mpitarika mazava. Izay tsy fahitana ny mpitarika mazava izay anefa dia nararotin'ireo efa fetsifetsy efa zatra amin'ity fitaingitengenana dia zareo indray no nijoro ny soratena atao voatango izany fitenenana ho lasa mpitarika n'ilay tolon'ny tanora teny Kianja. Fepetra raisina izay ny antony fivondronan'ny izahay antafa ohatra na izahay antafa varadrano tahaka izao satria mila miseho amin'izay ireo tena ny tolona ary tena hitarika tokoa ny fanavaozana an'ity firenena ity. Fa tsy mety raha ny olon'ny firongony Andry Rajoelina izay efa tokony asorina indray ny lasa mijapy any anatin'ilay hoe tanora ny tolona. No amafisina izy ireo fa tsy valifaty politika no atao fa fampiarana ny lalàna. Ao anatin'izany fanokafana fanadiadiana ho aronam-botry ny firenena sy nanao fanaparam-pahefana nandritra ny taona maro. Miresaka an'izay tolona izorana amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena izay hatrany sika. Tsy ampiampitana amin'ny fanavaozana ny fikoanan-doha-pirenena fa tokony samy mandray anjara amin'ny fanovana ny toe-tsaina ihany koa ny tsirairay. Isan'ny mila ovaina ny toe-tsaina zatra miandry ny fitondrana fobe amin'ny fandraisana andraikitra sy ny toe-tsaina mitady seza vao mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandehanana ny firenena. Tokony samy atsapa-tena ny rehetra fa samy tompona andraikitra hoy ny filohany Association Professionnelle des Transports du Orombe tamin'ity andro anty. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Fanovana moa zany tena fototra n'le fikoanan-doha-pirenena zay feuille de route makany amin'ny 5e République ka ny toe-tsaina makany kosa tena toe-tsaina mila olona tena volona mpivoatra volona ifampitarika anatin'izany toe-tsaina madio tsisy fanavakavana tsy akanontonona antoko politika firazanana andraikitra izany. Tsisitsika zay tena mpandondona birona ministera rehetrarehetra mba mangataka re tompoko tsy voatery hoe mahazo toerantsika zany vao afaka hanampy hanova hitarika ny namana fa manaova modely mampanombohany tokantranontsika le izy enonivon'ny fiarahamonina tsika. La fomba vao hafa namaolana maro amin'izao fotoa ampahavaradreo ny asa tana maro izay nataon'ny ministera amponina sy ny firaisan-kina atao amin'ny distrika na Tsimondrano ny solombavam-bahoaka. Fianakaviana marefo miisa 9 no nisitraka asa ary nahazo ny valika sasarany tamin'ity andro anty onona saina. Fanabeazana sy fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena ho tia fahadiovana ho sarotiny amin'ny fananana iombonana fa ihany koa ho fanohanana azy ireo amin'izao fahasaroto tamin'ny mpiainana izao. Nokendrena manokana ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana tamin'ny etsika asa tanamaro fanadiovana tatatra sy lakan-drano sy fanamafisana ireo fiafilo amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Commune Rombefolo no nisitraka an'io teto amin'ny distrika na Tsimondrano dia mizara ny tambika sasarany izay imonatao izay moa zany androany. Tena ilaina le izy satria tao ny hitantsika nisy rotsakorana be teo dia misy ny fefilo saika vaky mihitsy dia nanamboatra an'izany. Dia tao ny tanàna Dibodrano ohatra ny teto an-dranona ohatra zao tao amin'ny Beravina. Tao Beravina tena natao curage na canal any anaty tanàna rehetrarehetra any satria lasa Dibodrano le tanàna zany dia izay zany be da be zavatra natao ny asa tena namonjy ny fahasairanan'ny olona le izy amin'le rano be dia sady koa mba misy kely ho raisina ny olona hoentiny hanaovany fety. Sahirana ny mponina dia nisy ny fanomezana tolo-tanana nataon'ny fanjakana. Tsy hoe midika koa hoe ho toloram-potsiny foana koa le olona fa mbazarina izy omena asa ary koa ampianarina koa ny olona mba adio fa tsy hoe hiandry foana hoe isy asa tana maro tahaka izao vao tokony anadio ny faritra misy azy. Arak'izany olona 9 ato anatin'ny distrika na Tsimondrano no misitraka valika sasarana vola 7,000 ariary sy 20 kilao isan'olona isan'andro mandritra ny 5 andro na 10 andro avy amin'ny ity asa tanamaro ity
any ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ny araha-miasa tamin'ireo tompony andraikitra eny fotony ho fanampiana amin'ny mpiarabelona sy ho fiatrehana izao fotoam-pahavaratra izao. Ny asa tana maro tanterahany ity ministera ity izay misandraga amina distrika 420. Tseken'ny mpanolo-tsaina tsy miaradia amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny soloan'ny commune avaika any Akalana amin'ny famerenana ny volan'ny KNAPS alohan'ny SMGD sy ny ben'ny tanàna teo aloha no asaina mandoza vola izay fa tsy ny commune no ampidirina akizo ny fanazavana ny raharaha SMGD izay tafiditra ao anatin'ny ladiniky ny fivorian'ny mpanolo-tsaina manomboka amin'ity andro an'ity. Tojondrina Tahiry. Miteraka fifanolonana eo amin'ny mpanantanteraka sy ny mpanolo-tsaina munisipaly ny famerenana ny vola ambombolan'ny KNAPS izay mbola tsy voalohan'ny SMGD mitetina 10 miliara ariary. Tsy eken'ny mpanolo-tsaina tsy miaradia amin'ny ben'ny tanàna ny amerenan'ny commune io vola io. Ny SMGD izay nambara tsy mifandray amin'ny commune no tokony andoha io vola io hoy ny fanazavana fa tsy ny commune no ampidirina trosa amin'izany. Le teo aloha efa napiditra le trosa 10 taona ary tsy niera tato amin'ny conseil municipal naka an'izany vola zany naka le 11 milliards d'ariary tany amin'ny KNAPS tsy niera tato zany foana ma tsy nresahana SMGD maleo tena SMGD manana ny anazy manokana de aoka zay naka ny vola tany amin'ny SMGD tany ary raha no terena mandoa an'izany 11 milliards zany aza ampidirina amin'izany ny commune urbaine n'Antananarivo fa zao zany le izy de hoe 48 mois de janvier 2026 au 31 décembre 2029, montant 120 millions d'ariary par mois. Attends, vous multipliez par 10, il y a 120 millions d'ariary, 1 milliard 200, et multiplié par 4, ça fait 48 mois, il fait 4 milliards 800. De bola mis 8 mois, il y a 1 million 120 millions d'ariary, mais par. Averina odiniana ao anatin'ny fivorian'ny mpanolo-tsaina munisipaly androany ity raharaha famerenam-bolan'ny KNAPS ity. Izay nambara fa ny ben'ny tanàna teo aloha no tomponantoka tamin'ny findramana ka tokony izy ny terenandoha izany. Nambaran'ny mpanolo-tsaina hafa fa mampiena ny vola tokony hiditra ao anivon'ny commune ny nananganana ny orinasa munisipaly maromaro ka tokony hodiniana. Mandalo fahasahiranana zany ny commune urbaine Antananarivo zany satria tsy miditra ohatrany tokony eritreretina ny vola. De zay ny mahatonga an'io olana isan-karazany io 74 milliards ariary ny vola tokony hiditra amin'ny commune anatin'ny teti-bola 44 any rabe indrindra no tafiditra vomafy mihitsy zany ny KNAPS aloha amin'izao satria voaterin'ny tory izy satria tsy nandoa ny trosa ny mpitantana Antananarivo tamin'ny 420 sy 2000 le fandimidimby teo zany. Raha ny fifanarahana eritreretina androany de ohatrany hoe sady ahemitra ny fandoavana volan'ny KNAPS zany aloha ihany fa aloha ny hemitra no miena ny vola alohan'ny KNAPS ary raha io ihany koa zany lany amin'ny larbi dia miena ihany koa ny vola alefan'ny SMGD makaty amin'ny commune. Tsy tafiditra manontolo any amin'ny compte-mbolan'ny commune ny vola avy amin'ny SMGD sy ireo orinasa munisipaly hafa toy ny SMA, ny SMEV hoy ny fanazavana. Tsy aivona fa 1.2 miliara ariary no nindramin'ny SMGD tany amin'ny KNAPS. Ny 9 miliara no efa voaloha, ny 10 miliara mbola tsy maintsy averina. Mbola ito ny fivoriana ka andrasana izay fanapahakevitra ireo mpanolo-tsaina munisipaly manoloana ity raharaha ity. Any Majanga vetivety navoaka ny OSTM ireo andiany afasivy amin'ny telopolo maly tolakandro mpianatra mpitsabo nify sy ady vava navita fianarana nandritra ny entony izay nozaraina mari-pahaizana ihany koa. Matianina avokoa izy ireo izay miisa 5 ary afaka miatrika asa vetrany. Anja Robert Kolomajanga. Tanora miisa 5 mianada navita fianarana ho mpitsabo ny ady vava sy nify andiany fa 7 misalotra ny anarana avana no nozaraina mari-pahaizana sy navoaka ny USTM tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro ny talata 12 ny volana desambra teo. Zay mari-pahaizana zay moa zany dia diplôme zany docteur en chirurgie dentaire zany hoe mpitsabo manokana ny ady vava sy nify zany reo manomboka androany dia zay no nozaraina tamindreo rehefa nianatra nandritry ny 9 taona tao amin'ny USTM zany androany. Mampiavaka azy ireo zany dia izay hoe ny OSTM dia mamola vola olo manam-pahaizana manokana satria tsy afenina be dia be no mikirakira ny ady vava sy nify io eny rehetra eny eto Madagasikara amin'izao fotoana zao
ary zay sorana ny ordre national des odontaux stomatologiste misy mandray an-tanana nyreny olona reny satria loza ho an'ny mpiarabelona ny piray-tandrazana amintsika le olona tsy niofana tsy nianatra nefa mandeha mikirakira ny atyvavan'ireo malagasy mitovy amintsika tsy nganiko manokana ary tsy piako manokana amin'izany ohatra le fanaovana solonify amin'ny toerana rehetra na eny bazary amin'ny toerana rehetra dia mampalahelo fa lasa natao asa ohatran'izay zany ty asantsika ty fa ny mivoaka avy eto amin'ny OSTM zany dia tena hoe nanaraka fiofanana izy ireo tao anatin'ny eniny taona manana fahaizana fanjaka amin'izany tanteraka zany. Ankoatra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny OSTM hatramin'izay dia nahazo tombony manokana ireto andian'ny havana ireto raha ny fanazavana. Mpiara-miasa akaiky vaovao hitan'ny ordre national des odontaux stomatologistes fiaraha-miasan'izy ireo sy ny OSTM zany dia nandombo baravarana tamin'ny banky anankiray ny banque AFG zany dia nanome lo zany izy ireo fampirisihana ireo tanora zay mbola zandry atao fara zany hiezaka bebe kokoa dia nanome zany ireo chèque napetrabola ho an'izy 570 menada rehetra zany aloha dia afaka manokatra compte eo amin'ny AFG bank aorinany zao nazaon'ireo diplôme zao. Ny voalohany amin'izy ireo dia nahazo petrabola 1 million d'ariary, ny faharoa dia nahazo petrabola 500 000 ariary ary ny fahatelo dia 250 000 ariary zany avy amin'ny AFG bank io zany ho fampirisihana ny rehetra zany. I Ramatokely Rakotomanana Mioramanitra araka izany no nahazo ilay petrabola 1 million d'ariary ezaka nataony nandritry ny enitaona ny anarany no nahafana nandrefy sy nanome azy ity loka voalohany ity. Voalohany indrindra aloha zany dia no fanampian'Andriamanitra satria izy no nahefa ny zavatra rehetra dia izy koa no natoy sao anahy dia efa koa manaraka an'izay fiezana amin'ny fianarana raha ny fianaranao amin'ny OSTM azo lasaina hoe sarotsarotra ihany indrindrindrindra amin'ny resaka pratika fa natan'izany rehetrarehetra zany rehefa raha naezaka dia vita foana. Ny mpampianatra mahafinaritra manabe tsara mampita tsara ny fahaizana ananany dia mahafinaritra be daholo mpampianatra amin'ny OSTM. Ny hafatra dia mazotoa foana raha izy mianatra fa tsisy mafy tsy laitra ny zoto. Afaka miatrika asa vetrany izy 570 mianadahy mpitsabo manokana ny ady vava sy ny fireto na eto Madagasikara io na any ivelany. Dia izay ihany koa no entintsika misendoedivety ao anaty doka fohy mbola maro ny vaovao misongadina sy fanadihadiana hoentina aminao amin'ity alina ity. Santionan'izay ny toy ny raharaha famonoana ny Felicia tao Ambohi Mandamy Mamahajanga. Eo ihany koa ny fitakian'ireo mpitarika sarety eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azy ndamosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapohatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitra asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy
ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Olujabe, mila connecte. Olujabe, ikifinete. 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 Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes. Grâce à Netmonde 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Tahory amin'ny famitorana savaranando nataon'ny polisy-pirenena no nahafantarana fa ireo mpivady nahitana ny nofo mangatsiaka ny tomboko-vavy Felicia tao an-tranony. Tao Ambohimadamba Mahajanga ny 10 Desambra ihany no tompon'antoka tamin'ny famonoana azy izy ireo izay natolotra ny fampanoavana ny maraina teo. Anja Robert Kolomajanga. Izy mivady reto izay mpifanila vodirindrina tamin'ny tompoko vavy Ijaozandry Felicia ihany no fantatra fa tompon'antoka tamin'ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiny any tompoko vavy Felicia. Ilay tovovavy 19 taona nivonoana ny fatorana ny tongony sy ny tanany no saromana arona sachet ny lohany ary natao tao ambany fandriana avy eo izay hita faty ny hariva ny 10 Desambra tao Ambohimandamina vakiparitra voalohany. Nandritra ny famitorana sy ny fanadihadiana savaranando nataon'ny police judiciaire avy ao Mangarivotra no nafanany laza fa ireo singa maromaro ireo no namaritra fa izy reto no tompon'antoka tamin'izany raha ny fanazavana. Tonga izy nandeha eny régléan'le vola zay tany amin'le olona nindrambany vola. Zavatra hoe voamarika tary amin'ny fitsiriana natao hoe misy vola very koa tao amin'ny tokantranon'ilay tompoko vavy. Rehefa nitoy ihany ny fitsiriana misy zavatra very nanisan'izany ny telefonan'izy roa. Anatin'ny famitorana nafana nampita fa nisy ny olona nandehanany ilay lehilahy tompotrano nanamarina fa nitondra finday tella miloko manga izy hoe mitady mpivarotra an'izay telefona zay. Dia mbola misy olona hafa koa zay fandehanany mbola nanamarina zany tonga teto koa izy tamin'izay fotoana zay ndray izy sy mivadiny no teo hoe nasitsehony teo koa io finday io finday zay nasehony tary amin'ilay mpanamboatra finday le mpanamboatra finday eo hoe mitady mpividy iny finday iny. Dia rehefa vita zay zavatra zay dia tazan'ny le mpivarotra teo zareo niataka tary amin'ny sisiny tary mihitsy aloha ny resaka maharitra tokotonkony tamin'ny 4 sasany amin'ny 10 iny dia zay zareo voalasa nody amin'izay zareo ro nody sy niara-dalana fa raha matona alefa aloha. Raha ny loharano vaovao hatrany dia mbola nisy mpanofatrano nanasa lamba teo amin'ny toerana io ny maraina hatramin'ny roa tolakandro teo ary tompoko vavy Felicia sy tiranga antsoina hoe Marcel raika amin'ny 30 taona mpamily bajajy ary mpifanila vodirindrina amin'izy ireo ity ihany sisa no tavela teo an-tanàna. Nandritra ny famitorana nataon'ny polisy tamin'ilay ramatoa ihany koa no nahafantarana fa mahery setra inga Marcel vadiny. Comportement ny toetran'ity zalahy ity zany tena setrasetra mampijaly vady ka tena mijaly mihitsy vadiny aminazy. Ary nisy fotoana ono ataony fatorana mantanana ohatran'iny koa vehivavy dia diny an-trano ao dia rahonany amin'ny antsy isan'izay koa zany. Dia na io vadiny io ary ny teny raha izany zavatra zany izy mety vitany. Tolotra amin'ny fampanoavana izy roa mivady reto ka eny anivon'ny fampanoavana raika izany no manohy ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha famonoana ny tompoko vavy Felicia teto Mahajanga ity.
Nato vonjo maika ny fampianarana noho ny fisiany trangana ambalavelona atao amin'ny CEG tsy mavao kely Morondava zazakely entona ihany koa no maty anetiny voay tao andrafy miavony mainty rano omaly lozana moizana hainjaza tejy oririka napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana amin'ny mpamilin'ilay taxi be 114 santino andreo vavaony songadana atao amin'ny page Facebook ny vavaony Kolo TV tamin'ity androanty. Toy ny mahazatra ireto indray ireo vavaonsongadina taon'ny pejy ny vavaony Kolo TV tamin'ity androany ity. Nisy ny fandarana asa izay fanoresahany filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha colonel Randrianirina Mikael nandritra ny resaka ny tarby ny fanaovan'izy ireo. Famalina ny filan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalany tetika sa lalankely 3 Marombake Rano ary ny la chaîne de l'espoir anolotra fanampina arabola sy ara-pijaboana ho an'ny mpianatra ihany koa ny gouvernement ta frantsay ireo no nambarany teo anivony masovy frantsay miasa eto Madagasikara androany. Nahato vonjimaika ny fampianarana ao amin'ny CEG tsy mavokely Morondava nanomboka ny 12 ny volana Desambra 2024 ka hatramin'ny 15 ny volana Janoary 2024 taorian'ny fisehoana tranga ambalavelona izay nankasika mpianatra manodidina ny 20. Io fanapakevitra io izay noraisina nandritra ny fivoriana ny taterainy lehibe ny fampianarana ao Morondava niaraka tamin'ny prefet ao an-toerana. Ankoatr'izay nosambory mitandro filaminana ary natao fampitorana teny amin'ny polisy ilay tovolahy iray naneo fihetsika hafa fa niditra ankeriny tao anatin'ny tokotanin'io sekoly io. Antomasina toy izao ny fampitehany lalana eo amin'ny vigie mangarany ho makany amin'ny birao ny faritra ao Ambalamanasy porofo fapotika ny ankabeazany lalana eto Madagasikara. Zazalakely entona no maty lasa ny voay tao amin'ny fokotany Andrafimy avony commune Bebaboky Sud district ny Maintirano. Omaly talata 12 ny volana Desambra 2024 tokony tamin'ny 10 ora hariva teony eo. Marina fa avy ny andromby ity zazy ity sy ny namany izotrado zay zao rehefa natao ny fikarohana hita ihany ilay zaza fa saingy efa namony haingy tsy nanaiky ireo fokon'olona raha tsy hita ihany koa ity voay na avandoza ity ary novonoiny izy ireo. Mikasika ny loza izay namoizana hainjaza iray tetsy Beoririka tamin'ny 10 ny volana Desambra 2024 lasa teo. Napetraka eo ambany fanaraha-masony fitsarana ny mpambilin'ilay taxi B 114 amin'ny 4 Febroary 2024 kosa ny fitsarana raharaha rehefa avy niakatra fampanoavana androany. Lafomba vao hafa mangataka ny asa malalaka ireo tompontsarety sy mpitarika sarety izay niona tamin'ny polisy pirenena sy ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Vonona naraka ny fandaminana sy hanaja fitsipika izahay hoy izy ireo ho fitsinjovana ny fidiram-bola amin'ny fiainana andavanandro. Entsora Soary Malala. Niona tamin'ny solitena avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ny polisy pirenena ireo tompontsarety sy mpitarika sarety eto Andrenivohitra taoriany ny fangatan'izy ireo. Noresahana nandritra ny fionana ny olana mianjady amin'ny mpitarika sarety. Ny volana mety taona 2024 no namoaka fanambarana ny primature fa voafetra ny ora sy ny toerana afaka andehana ny sarety ka manao antso izy ireo amin'izao fitondrana fanaovazana izao mba ahafahana hiasan-kalalahana hitsinjovana ny fivelomany tsirairay. Tena mbola olanay dia zahay tsy afaka mandeha ty foana hoe amin'ny ala foana zay vao afaka mandeha. Zao anefa ny olanay ny mpitondra sarety anankiray dia manana tokantrano 5 farafahakeliny zay no velomin'ny sarety anankiray. Ny mpitondra sarety anankiray na izy voaroaka avy any amin'ny zone any sisany azony amarana satria tsy mahita asa mihitsy izy vady amanjanany tsy afaka andeha hoe tsy hihinana. Iranareo malala fa lasa mivoana any amin'ny hafa izy raha ohatra izy ka tsy hihinana vady amanjanany dia io zany ny azony faharana. Raha sendra izy reny voagadra reny izy miala vana izy dia tezaina izy hiverina amin'ny fiarahamonina mba hiverina amin'ny ara-dalàna indray iaina ohatra antsika vahoaka reny hoe iriry ety ambony tany ety fa tsy any amin'ny maizina amin'ny foana. Izay zany no tena mampalahelo hoe zahay taizany reny hiala amin'izany nefa izy raha hokorontanina foana izy hoay zary izy tsy maintsy hiverina amin'ny ataony izy satria tsy maintsy hinana amin'ny vady amanjana. Efa misy ny fandaminana napetraka fa ny mpitarika sarety anaraka ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana raha ny fanazavana trany manoloana ireo filazana maro fa tsy manara-dalàna ny sarety ary miteraka ny fitohanana ny fifamoivoizana hoy ny nambarany. Fa nisy fandaminana hoe rehefa tonga iny embouteillage iny dia ny sarety maka sisiny fa mba manontany anareo hoe rehefa mivoaka eto nareo dia alaivo retsy varotro retsy dia iza ntsony ilay sisiny andanan'ny sarety fa ny olombelona rehefa ny ampovoany ihany
dia izay mahatonga ny sarety rehefa tonga ny embouteillage dia tsy maintsy eny eny ampovoany eny koa izy mandeha satria tsy afaka nitraka an'ireo mpivarotra be tabe ireo izany hoe fandaminana tokony ho be dia be izany. Tsy mbola nisy na inona tapaka tamin'ity fihaonana natao ity noho ny fahavitsireo mpikambana tonga teny an-toerana. Mbola isy mahalona izany fihaonana andiany faharoa ka isy ny fanintanana manokana atao raha ny fanazavana ho an'ny mpampiasa lalana tanan-dehibe Antananarivo. Misy ny lamina mifanaraka amin'izany, misy ny mety sy ny tsy azo atao amin'ny mahareny vohitra azy. Io ny olona ny asa sy ny tsy fisiany ny fidiram-bola fa ilaina ny fanatsarana ny tanàna. Izay rindran-damina izay andrasana ny fanapahan-kevitra ny eo anivony ny tanàna Antananarivo sy ireo tompon'andraikitra voakasika, indrindra manoloana ny fitohana fifamoivoizana izay mampikaikikaiky na andavanandro na andro fety. Andeha mifahita lavitra Hope TV anatin'ny Star Times manomboka ny sabotsy 20 Desambra ho avy zao amin'ny fitora sasany ariva ny fandaharana Hope Fankaty andiany faharoa. Fandaharana izay natao hampionana sy hamborandro mpitovo manantena na ireo ny sarabady ny fitiavan'izy ireo manoloana ny kamera. Tanila Minorson. Ampiaina ireo mpitovo manantena na ireo efa ny sarabady amboraka indray ny fihetseham-pon'izy ireo manoloana ny kamera. Fa ihany koa anampinina ireto farany tady sy ahitany anjara-pitiavany iverina andeha amin'ny fahitalavitra Hope TV amin'ny Star Times indray ny sabotsy ho avy izao ny fandarana Hope Fankaty andiny faharoa. Araka izay anaran'izay, tanjona ny ampifankaty olon-droa raha ny fanazavana. Afangater, c'est une émission qui a rencontré un grand succès dans plusieurs pays. Ampifankaty dia fandaharana iray isan'ny nahazoana fahombiazana lehibe tamina firenena sy faritra maro tahaka ny Côte d'Ivoire, Zambia, Kenya ary ny tao Nigeria. Ny fandefasana azy io eto Madagasikara dia tsy vitany hoe fandraisana andraikitra vaovao eo amin'ny sehatry ny audiovisuel fotsiny ihany, fa maneho ihany koa loha-hevitra manandanja momba ny famoronana eto an-toerana sy ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Mais aussi une démarche importante est de création locale et d'échange culturel. Raha iverenana nahitana fivoarana tamin'ity andehan'ny faharoa ity ny toe-tsaintsika malagasy. Raha toka somary nanano sarotra tany am-piandohana ny fanomboana ity fandarana natokana ho an'ny fitadiavana sy lam-panahy ity, noho izany tsy dia mifanaraka loatra amin'ny kolontsaina malagasy, hoy ny mpikarakara. Tery kokoa ny saintsika, somary mbola tery kokoa dia sarotra be amintsika ny mandray hoe andeha hitady olo tiany dia ho alefa amina fahitalavitra le izy rehefa aveo. Zay nantony anankiray, zay ny somary ohatrany hoe sakana kely tamin'ny voalohany hoe fa taty aoriana izy tsy nanina ihany. Fa ny anankiray faharoa ihany koa eo amin'ilay kolontsaina zay kolontsaintsika malagasy mihitsy ilay mipetraka any amin'ny hoe mila raha hita raha olo tiana zany dia mila mifampizatoetra, mila miara-miaina ohatr'izao, mila miaraka zao volana, zao taona, ny ray aman-dreny mety misy mbola mipetraka ilay hoe vady atolotra. Reny zay zany somary ohatrany sakana kely tao anatin'ilay izy a. Amin'ny maharesaka fitiavana ny fandaharana, tanora feno 12 taona no miakatra no mahazo mandray anjara tao anatin'ny fandaharana raha ny fanazavana hatrany. Tontosandroany ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fampandrosoana nomerika, amin'ny postra sy ny fifandraisan-davitra sy ny vondrona Action Télécom tamin'ny alalan'ny IAS Madagasikara. So ny fametrahana fibre optique internet tsara kalitao eny anivon'ny Université Mpanjakana manerana ny faritra izy io. Ny rotonto izay samy resy lahatra fa fanamby mila irosona ny fidirana amin'ny tontolo nomerika, indrindra nomezan-danja ny fampianarana sy ny fikarohana. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Raha niezakitsika nampidina ny vidiny internet ary mbola ezakitsika nampidina ny vidiny internet fa alohan'izay be dia be ny sehatra tokony hiasana dia ohatra hoe ny éducation zany ohatra dia tsy maintsy omentsika izy ireo ahafahan'izy ireo mampiasa an'izay internet izay gratuit indrindrandrindra. Dia zay indrindra no antony ny safidianantsika ny IAS izay efa manana fibre optique zany nasaintsika ho tonga eny akireny université ireny dia iny no ampiasaintsika izay. Ny université rehetra mihitsy fa mandeha par étape moa ilay izy zany dia enina aloha mandeha voalohany amin'ny janvier dia mbola mandeha foana ihany toy fa tsy maintsy hoasintsika Madagasikara ray manontolo. Zavatra ny fanarahana tamin'ny azy ity tsy hoe io nateo la internet dia mandeha dia zay fa misy système de monitoring ao aorianan'izy io. Manana anjara ry zareo araka ny tenenina teo dia 3 heures tsy ho zarazaraina zany mety intelo mety inefatra anatin'ny ray volana arakaraka izay filana eo satria mpanamboarana an'izay tsika.
natao tamin'ity androany ity ihany koa ny fanamafisana ny fiarah-miasa teo amin'ny birao national misahana ny loza voajanahary sy ny DMGRC na ny département multidisciplinaire en gestion des risques et des catastrophes ho fiatrehana ny loza sy ny tandindondoza eto Madagasikara. Avonina izy ireo anatsara ny paikady amanaraka hanarenana ny lesoka hita teo aloha. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Voasokoajy ho firenena iaran'ny loza maro noho ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara. Ka namafisina androany ny fiarah-miasa eo amin'ny BNGRC, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes sy ny DMGRC, département multidisciplinaire en gestion des risques et des catastrophes, ho fanohizana sy anatsarana ny paikady hiatrehana ny loza sy ny tandindondoza. Jeren'androany araka izany ny vokatry ny andrana Grand Cemex hanatsarana ny fiatrehana ny loza sy amantarana ireo lesoka teo aloha. Fiovan'ny toetrandro miteraka zavatra maro miamafy izay ilaina ny fikarohana. Izay indrindra ny anton'izao fanomezan-tanana izay marihana fa efa nisy atsinela fa atao anatin'ny fankalazany ny DMGRC na ny département multidisciplinaire en gestion des risques et des catastrophes eny amin'ny anjery manontolona Antananarivo. Fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny BNGRC. Mifameno ny BNGRC sy ny DMGRC raha ny fanazavan'ny Italia Général ny BNGRC. Vokatra izany nanambarany tenany fa tsy misy ny faritra marevo ho an'ireo faritra 420 vokatry ny andrana natao izay nahazoana traikefa maro hitantanana ny loza manambona amin'ny faritra samihafa. Ny BNGRC dia mampiasa ny traikefa izay ananany ampitainy ny DMGRC sy ny efa eo ampelantanany BNGRC amin'izay traikefa izay fa tamin'ity iny moa falazay no menomeno noho ny fiovaovan'ny toetrandro na le changement climatique dia amin'izao fotoana izao dia efa tsisy azo lazaina fa tsisy faritra marivo intsony eto Madagasikara raha ho an'ireo faritra 420. Mariana sampam-pikarohana eny amin'ny anjerimanontolo manampy ny BNGRC hitantanana ny fiatrehana ny loza eto Madagasikara ny DMGRC. Manomboka androany ity hetsika ity ary farana ny 12 Desambra ho avy izao. Io fa 12 ny volana Desambra io izay natokana ny fankalazana ny fa 15 taona ny DMGRC. Miverina be mpampiasa ny fanafody sy ny roakandro malagasy raha tokana angina ny tsena nandritra ny fotoana lava. Amin'ny fanadison'ny sasany ny asan'ny fanafody malagasy no nahatonga azy io niraisina ho toy ny fomba ratsy na fanompo-tsampy ho ny mpandala ny fomba malagasy. Momba izay indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana hita sy re ho an'ny androany. Heny matetika eny anivon'ny fiarahamonina fa ny fampiasana sy fitsaboana amin'ireny ody na roakandro malagasy izay ahitana ravinkazo sy tapakazo ireny dia karazana fanompoan-tsampy. Sokajiny sasany ho ratsy mihitsy izy ireny indraindray. Nandiso zany ny mpandala fomba malagasy sy ny mpivarotra ody izay nanaovana fanadihadiny. Aza mandray zavatra ratsy foana rehefa vita malagasy ohatr'izao. Matetika manko ny raha vao zavatra vita malagasy ohatr'izao dia hoe mpamosavy ohatr'izany foana ny version an'ny olona. Dia nefa ny tena tsoroko aminareo fa tena fanafody ireo ihany ny ahodina any amin'ny pharmacie dia ireo ihany no ampiasaintsika. Fa ny ody dia tahaka ny ody rehetrarehetra, ody moka, ody fery, ody tazo, izany hoe fanefitra na fanalana zavatra ratsy mba tsy hatra amin'ny ambatateny, izay ny ody. Ny vahiny manana fanafody, manana ny ody zany ny entana teto ny vahiny, nanalana zany aritana zany. Fa isika malagasy ihany koa dia nanana ny ody ho atsika. Raha isika ohatra ny ody fery dia misy karazany maro ny ravikazo fampiasa. Lelatrozona ohatra PDP azo ampiasaina amin'izany ody fery zany. Ny ody tazo ihany koa manana zany tsika. Samy mahafantatra tsara an'izany ody tazo zany tsika fa manao evoka romba ohatra na manao evoka ravitsara kinimpotsy mba hialan'ilay ratsy ao anatin'ny vatantsika, hialan'ilay pozina ratsy ka mivoaka amin'ny alalan'ny atsemboana ny aretana rehetrarehetra. Izany antsika malagasy, izany hoe fampiasana roakandro tsy misy idirany velively amin'ny resaka sampy fa ny sampy sokoajy hafa mihitsiny. Araka ny kolontsaina malagasy, ny razambentsika dia tsy nampiasa afa-tsy ireny tany aloha. Hadino na noadinina vokatry ny firoborobon'ny karazana finoana ny roakandro taty orina. Tato anaty taona vitsivitsy
tsikaritra fa niverina andoharano ny malagasy mividy manjifa ary mampiasa sy mitsabotena amin'ny vidy ta malagasy. Fa miverina mampiasa androkandro malagasy daholo zao ny olona satria vidy mpanafody any amin'ny hôpitaly efa lafo vidy be dia alohan'ny olona mampiasa an'ireny satria hoe servitana anamalava dia aminona vatotra koa ny tombony azo avy amin'ny fantsofanan'ity fanafody ity aingam-piasa kokoa izy sady tsy mila traitement ela be fa mampiasa indrona intelo farafabeany dozin'ireny zany efa misy mpanamboatra tsin'ireny dia efa mipetaka ao hoe fa ny manampahaizana momba zany ny doziny dia efa mipetaka ao hoe raha mampiasa ny iray sachet izy mavita traitement en 3 jours iny dia lanina tsara fotsiny le traitement avy eo. Arak'izany mahasitrana ny ody gasy fa mila fahaizana mampiasa, mila lanjalanjaina ny fomba fampiasana azy toy ny fatra sy ny sisa. Mba tsy hadiso ny zavatra atao dia tsara foana manantona ny olona mahalala makasika androkandro isika raha mikasika ny fitsaboana. Matetika mantsy dia singa anankiray ao anatin'ny ravikazo dia mety mamono fa tsy mamelona. Zay zavatra zay no ilaina foana ny olona mahalala makasika androkandro fa tsy manono foana. Raha isika ohatra hoe zany hoe tsy maty vonoana zany samy mahafantatra an'izany rehetrarehetra fa matetika ny olona eo ambavahona fahafatesana no mena tsy maty vonoana ohatra fa ny malagasy dia mahafantatra fa manana ny hery manana tanjany zany tsy maty vonoana zany amin'ny lafiny fitsaboana reta ary nahavitra olona be deaibe. Olana kosa nefa mampiampiasana tsy maty vonoana raha ohatra ka misy zavatra mifandiso tsy arakaraka an'izay zavatra zay ny ampiasana anazy. Raha amin'izao fotoana izao ireo ravinkazo fanaovana evoka manala gripa no tena mandeha sy be mpanjifa raha ny fanazavana. Ny evoka zao izy amin'izao gripa zao tena mandeha tokoa ravim-boasary dia ravitsara dia romba dia kinimpotsy zato aloha atao tsara kinimpotsy fa tokony isy papay fa lany papay ao. Mifarany etondray ny fiarahantsika naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.